kilasy tomboko vavy tonga amin'ny fotoana ifanomezana indray isika rehefa nisy fotoana lavalava tsy nahafahana niona atao anatin'ny fandaharana sahila zao eto amin'ny fahitalavitra MBS sy ny onjam-peo mazava loatra manolotra ny ara-bafinaritra ary dia faly tafatava sy hiaraka amintsika atao anaty fandaharana indray amin'ity fandaharana isaky ny alarobia ity miara manolotra amiko ny fandaharana mazava loatra ny namana Clémence ary ny Irina miarabanao Clémence tafaraka eto indray tsika amin'ny rahavavy ya dia faly tafaraka aminao indray anaty fandaharana ity namana Lira Faralahy miaraba ihany koa ny mpanaraka tsy tapaka ny fandaharana Sahila zao eto amin'ny MBS amin'ity alina ity anaona indray no endriky ny fandaharantsika androany namana Lira Faralahy. Ya liana tokoa ny olona hoe ohatry ny ahoana ny mety hofiseho nisy vahiny telo samihafa aloha hiakatra eto zay no namarika ny fandaharantsika ny voalohany amin'izany dia horaisintsika manokana amin'ity androany ity ny filoha-lefitry ny rodoben'ny mpanohitra ho an demokrasia eto Madagasikara na ny RMDM tsy izy akory zany fa Andriamatoa Edouard Tsarame pasteur Tsarame ny afantarantsika azy ary aorian'izay dia hiaraka amintsika ihany koa any amin'ny tapany faharoa atao anatin'ny fandaharana ny solotena avy eo anivon'ny FRAM ao amin'ny lycée moderne Ampifolo vahintsika faharoa izy ireo fa fahatelo mbola indray vahiny ihany koa isika dia zareo mpikambana mpivarotra eo amin'ny tsenan'izay maika izay misedra olana amin'izao fotoana izao ihany koa no hivahiny atao anaty fandaharantsika andao tsy ho tazomina ela ny fijery Clémence fa iroso amin'ny vahiny voalohany avy hatrany isika miara isika avy hatrany ary Andriamatoa filoha-lefitry ny RMDM pasteur Edouard Tsarame miarabanao tompoko tonga soa atao anatin'ny fandaharana Sahila zao indray amin'ity alina ity. Miarahaba anareo mpanao gazety, miarahaba ny teknisiana ary miarahaba ny vahoaka malagasy tsy vaky volo mijery sy mihaino an'izao fahitalavitra iarahantsika mitafa eto zao. Ingany mba hitondra soa ho an'ny firenetsika ny resadresaka zay ifanaovantsika eto. Hiditra fetrany ao anatin'izay resadresaka izay arsika Andriamatoa Edouard Tsarame ity sary izay hitantsika eo amin'ny fahitalavitra ity dia teraka resabe tokoa tamin'ny tambadrotsatserasera ny herinandro lasa teo nampalaza an'io sary io dia satria dia nisendra fahatapahan-jiro zany ny filoham-pirenena tamin'ny fotoana izay nanaovana ny resan'ny fitenenana teny anivon'ny CCI Vato. Omaly indray dia niteny ny tompona andraikitra teo anivon'ny Jirama fa mbola hiaina délestage hatramin'ny faran'ny volana Jona tsy ny atao Analamanga ihany fa faritra maro eto Madagasikara pasteur Edouard ahoana ny hevitrao momba ity délestage dia tsorina hoe tsy mety voavaha ny fanjakana ity. Ny zavatra tsara aloha amin'ny délestage dia ny filoham-pirenena mihitsy no nahita azy hoe manahoana zany ny mety ho fiantraikany délestage raha izy premier responsable eto amin'ny firenena no mahita azy. Raha tezitra izy mba tokony fantana hoe tokony ho tezitra tahaka azy koa ve ny vahoaka malagasy ao anatin'izay délestage zay. Raha faly izy amin'le délestage tokony faly tahaka an'izay koa zany ny vahoaka malagasy, tokony ho tsapana zany hoe manahoana zany délestage zay eo amin'ny fiainan'ny firenetsika na eo amin'ny fiainan'ny isan-tokantrano tsirairay avy. Ny faharoa le sary faharoa manahirana ihany mieritreritra hoe mifanohatra zany teny zany ny filoham-pirenena manome toromarika ny mpanatanteraka zay tokony anatanteraka an'lezy le mpanatanteraka ohatrany mandany tenin'ny filoham-pirenena zany hoe efa tsy mirindra zany ny fitantanana an'ity firenena ity fa na ny mpitondra zany fa tsy mitovy ny heviny ao anatin'le izy. Tadidiko fa raha vao nitendrena ty ministra amin'izao fotoana zao ty dia nieritreritra hanao miracle ho an'ny Jirama izy tahaka ny tenin'ny filoham-pirenena ihany koa. Ankehitriny misaraka roa le izy hoe ka tsy haiko hoe ina ny tena hevitra hoe tokony mazava zany hoe ina ny tena olan'le Jirama tokony ho azavain'ireo mpitantana hoe olana inona le izy, olana petrôly ve, solika ve ny olana, mpitantana ve ny olana, sa le vahoaka tsy mahaloa facture ve ny olana fa to mandoa ihany vahoaka to lasa tsy misy vahoaka zany tsy mandoa mako le vahoaka tapaka le jirony mandoa ary ianao mbola tapaka ny jiro vao meka anao tsy mandoa ianao ary mahaloa facture tapaka ny jiro ka voiky zay olona tsy mahaloa facture zay fa mampagaga fotsiny hoe mitenyreo mpitondra fanjakana zay ny rehetrarehetra iakina ny hamahanty olana ty dia zany hoe nyray miteny hoe ajanono am'izay io délestage io, nyray miteny hoe tsy mijanona io zay tsika zany inonao ambadika an'izay fa za eto te hitodika amin'ny vahoaka malagasy hoe iza no antenaitsika hamahany ty olany ty.
anisan'ny antondresahana mahatonga an'le olana mantsy pasteur Edouard Tsarame dia hoe resaka fifanoritana misy eo amin'ny fanjakana andaniny sy ireo kompania mpamatsy solika ankilany zany. Misy resaka trosa ao, misy ihany koa resaka fitakiana vérité des prix izay anisan'ny resahana. Inona no mety vokatry io fandroritana io pasteur raha ny fijerinao azy? Ngeza be io fandroritana io ary tena noporofoin'ireo kompania ireo mangeza azy satria nanao démonstration ny filoham-pirenena tamin'ny fotoan'andro hoe tsy maintsy mihena ny vidin'ny solika ary tena ngeza be mihitsy zany fa rehefa nivoaka le izy ary zato no fiena de tao anatin'ny fotoanany Covid tsika nidina ny vidin'ny solika any ivelany agny fa teto Madagasikara tasomina tsy nihetsika. Rehefa nanontaniana ny lehibe ny gouvernemanta premier ministre hoe ananany compagnie zay vao nafantatra tsika hoe anana iry zareo no teny an'izany fa iza le nitrosa iza le vahoaka malagasy ve le nitrosa zany vola zany tany am'ireo compagnie reo sa iza le nitrosandre izy zay le tsy mazava fa hoe ananan'ireo compagnie pétrolière reo tsika vola a milliard de milliard ka iza isika io zaho aloha tsy anagnany zaho tsy anagnany compagnie pétrolière vola fa iza le isika ary laha fanjakana le izy vola anatin'ny fanjakana inony io aiza nandaniny fanjakana io ahoana ny fomba nangalany azy tsy mazava zany zay ka rariny raha ohatra ka mitaky le compagnie pétrolière satria mahatsiaro tena izy hoe tsy mandeha am'izay lone ilay vola na ilay fifanarahana no tsy fandehanan'izay fifanarahana zay mahatsikaritra izy fa tena hanimbanay reto olona reto tsy tokony handeha am'izany ntsony ny resaka ka rehefa tsy mandeha am'izany resaka iza mety no victime zany de ho hitatsika le izy fa eto aloha ny vahoaka malagasy de efa miteny aminareo aho fa tsy misy azo antenaina intsony aloha raha ity fitondram-panjakana ty hamahaolana satria efa hanomboka hanao ny ataony reto compagnie pétrolière reto de ho akatsony io satria anazy ioko misy izy volam-panjakana fanjakana raha nanitrosako amidiny io sitrapony tsy amidiny tsy amidiny io sitrapony anazy ka raha izay no zavatra mety hitranga eto zay le vérité des prix zay safidy re zany vérité des prix zany afaka misafidy afaka mivarotra izy de afaka tsy mivarotra izy dikan'izay zany manana an'izay fahefana zany fanjakana tsy manana soliky hampandehanana ny jirama fanjakana tsy manana soliky halodinana n'le fiainan'ny firenena ray manontolo ka tsika zany de fa mieritreritra hoe mba miomana ihany tsika amy zavatra rehetra satria ny tampoka tsy mahalela mikasika an'izay indrindra Andriamatoa Filoha-Lefitra ianao zao vo tafaverina avy nandeha namitadia tany amin'iny tapany atsimon'ny Nosy manao ahoana ny zavatra misy zany any amin'iny faritra iny raha ty resaka délestage ty eo ihany koa ny resaka fahatapahan'ny rano resantsika ihany koa ny resaka fiakaran'ny vidim-piainana amin'ny akapobeany inona ny zavatra azonao isana sy fampizarana amin'ny fijery antsika tena nialetoliara aloha zay nandehanako teo neto mba adiny roa no tapaka ny jiro fa ny anetoliara ny kely indrindra adiny efatra ny kely indrindra adiny efatra nefa koa lay rano koa nefa miankina am'le jiro manosika an'le rano ka rehefa tapaka zany ny jiro dikan'izay tsy mandeha le rano de le sahirany le poniny hitatsika fa any amin'ny faritra atsimo igny io tsy fandripahalemana io no malaza miaina amin'ny halatra maso halatra zaza varira zao ndray izy fa tena za alohany andeha makatia misy maka zaza mpianatra any an-tsikoly zanak'olona zany misy olona maka anazy tsy ray aman-dreniny akory fa misy maka le zanak'olona any an-tsekoly ka ialana tsina aminareo mpitondra fanjakana raha somary mivantambantana le teny hoe ity fomba tsy mamoetra rehetrarehetra ty hita am'izao fitondram-panjakana zao ka sao de mba tokony heritreritra re nareo
fa mamy ane ny zanaky mamy ny aina menaky ny aitsika ireo raha ireo ny lasibatra mety tsy ampiaramonina zany zay ka mba hialana tsiny re mba hijerevinareo vahaolana raha tsy hoe nareo ihany koa no maniraka an'io. Zavatra azo antoka aloha zany de tsy eto Antananarivo rery isika no misedra sy miaina an'izany resaka fahatapahan-jiro zany araka ny resaka nentin'ny pasteur Edouard Tsaramy teo fa ny resaka fanolanana isika teto anatin'ilay fanontaniako de anisan'ny fifandritana malaza be ihany keo amin'izao pasteur tsy azo dina tsy hita ny fifanolanana misy eo amin'ny ministry ny fitaterana andaniny sy raha matorina Rakotomanga ankilany ary tsy vao zao no tsapa hoe refesin'ireo manodidina azy toy izao ny filoham-pirenena ho anao manokana inona no azonao ambara momba ny ty trango ty minao fa araka ao ihany na de tsy teto Antananarivo azy ianao. Ary tsy voa izao koa raha matoy nandrefa ny filoham-pirenena tsy voa izy amin'ity ity ihany nandrefa sanazy fa hatramin'ny zavatra rehetrarehetra izy de mandrefa ny filoham-pirenena zany hoe matoy raha matoy izy mahasamanao an'izao misy zavatra ny fanarahany tamin'ny filoham-pirenena ary te hamoaka an'le zavatra ny fanarahany izy io ka atosika izy zany hamoaka an'io zavatra hoe inona ny fanarahanareo ambadika ao fa firenena ny resaka eto fitantanana no nandraisany ministra n'ilay décision fa tsy fifanarahana any ambadika any avoay ary le zavatra ny fanarahanareo tao ho fantatry ny rehetra hoe ty ny fanarahanay ka za tsy azo isorona de mazava amin'ny olona hoe zao ny fanarahana zareo fa ny fitantanana firenena kosa tsy azo tao santazy tahaka an'izany fa rehefa iza moa ny olona tsy azo isorona am'ty firenena filoham-pirenena azony olona tao manala azy ka vo izy ve tsy azo atao manala azy fa matoy sa manao an'izany dikan'izay ny filoham-pirenena mihitsy no mifamatotra aminy. Misy milaza Andriamatoa filoha lefitra fa hoe isaky ny tsy eto toerana ny filoham-pirenena dia manondrana trany ireo olona manodidina anazy ireo ny filoham-pirenena izay tato ato zao de manesy ny fivoahana mankany ivelany nefa ny raha ny hitatsika aloha de tsy mba manao tatitra mazava mikasika an'izay dia izay ataony any ivelany izay mety misy ambadika ve zany rehetra zany pasteur? Tena tsy hoe misy ambadika fa tena tsy ambadika mihitsy zany fijeriko tsy mitovy amin'ny fijerin'ny olona zany fa za ndraiky mahita hoe isaky ny tsy etiky filoham-pirenena de izy ny mampirisika an'ireo olona reo anao zavatra ny filoham-pirenena mihitsy no mampanao an'io olona ne reo ahoana ny asakin'ireo olona reo manao zavatra fa rehefa eto izy de takany hoe misy ray aman-dreny eto fa rehefa tsy eto izy de mampirisika hoe alefaso am'izay fa zao tsy eto zay ny fomba fijeriko zany vakina fotsiny ohatran'izay le izy ka na ino zany filaza na ino filaza ny filohan'ny repoblika ihany zany tompo nantoka amin'io hoe izy nanendry an'ireo izy nanangona an'ireo izy ihany koa no aferany zany zay fa ny mampalahelo fotsiny hoe le afera tokantragnondry zareo lasa afera-pirenena lasa misy fiantraikana am'le firenena zay no mahatonga atsika miteny zay no mahatonga atsika mitabataba tahaka an'izao hoe le afera tahaka an'izany lasa aferan'le firenena lasa misy fiantraikana amin'ny armady zany misy fiantraikana amin'ny CMMC zany misy fiantraikana amin'ny fifandraisantsika amin'ny any ivelany zany zay no mampitabataba atsika hoe lasa misy fiantraikana am'le firenena le zavatra tahaka an'izany zany hoe de tsota fantatry ny filoham-pirenena io ary hainy io fa na izany na tsy zany de miteny tsika hoe mandrefy ve sa tsy mandrefy ny filoham-pirenena koa tsy haitsika ny tena tiany atao mandeha izy tsy milaza tonga izy tsy milaza efa fiainaninona zany fiainana tahaka an'izany fiainaninona zany enao ray aman-dreny sady tsy fantatra ianao mandeha tsy fantatra anao tonga volam-bahoaka no ampiasainao tsy fantatra tokony manao contrandi namana tatitra am'le vahoaka tompony le zavatra rehetra zay ampiasainao ianao raha tena n'izany hoe raha ohatra moa ka privé le izy anazy manokana tokony miteny izy hoe dia privé ty tsy mila tatitra amin'ny fa le izy ane nandeha izy ka nifanaraka tamin'olona tany nifampiresaka tamin'olona tany amin'ny anarany firenena malagasy amin'ny anarany vahoaka malagasy de tsy fantatry olona hoe inona ny fifanarahana io vokatry ny fifanarahana ave fangalarana mason'olona eto ty vokatry ny fifanarahana ave tiky tsindrotsindrona eronia ty manjary mandika vilana ohatran'izay zany le olona satria tsy fantatry ny olona le izy fa tokony atao mazava le izy hoe zao ny diako zao ny zavatra vokatra azotsika am'le dia tany na zao ny diako de tsy namokatra ny diako zay na tsy mahamenatra zany zay na atao hoe fitantanana
fa raha zavatra oatra zany lasa misy interprétation be deabe hoe voalasa izy tonga izy de mipoitra zavatra oatra zao mipoitra zavatra oatra zao de mieritreritra ny olo hoe filopirenena ihany ka mahatonga zany ka mba hialana zany rehetrarehetra zany dia tokony anao tatitra mazava manana mpitondra teny ane zany filopirenena zany manana olona ane zany filopirenena zany tokony manazava an'zany fa inona ny antony tsy anovana an'zany na alohany andeha izy de misy olona tokony hiteny an'zany rehefa tonga koa izy misy olona tokony hiteny an'zany fa manitsy atao zany miresaka filoha-pirenena ihany tsika pasteur Edouard Tsarame de rehefa miresaka filoha-pirenena de tsaroko foana le resaka lalam-pirenena fa 13 ny RN13 ary amin'ny farany herinandro zao zany aloha no voalaza fa dia anatanteraka ny tsy pihako tsara hoe fanombohana asa indray ny resaka eto tomboka amin'ny fomba ofisialy indray zany ty asa fanamboarana ny lalam-pirenena fa 13 ity ny anankiray aloha de efa fomba fanao ny eo anivon'ny TGV sy mamparatrany moa ny hoe fety be arak'izao hitantsika amin'ny sary zao lanonam-be oeraoera hoy ny fitenin'ny tanora ny fanatanterana ty fanombohany asa tsy fahavitany asa akory ny resaka eto anasana artista maro samihafa iantsona vahoaka toatra ny te hamaly anareo mpanohatra ve izany ny filoha-pirenena eto satria efa nyteny mantsy izy hoe tsy hanao politika intsony raha tsy vita ny RN13 ankehitriny anomboka amin'ny fomba ofisialy tia ny fanamboarana ny RN13 mazava loatra virotsaka izy satria amboariny le lalana Andriamatoa Filoha-lefitra ahoana ny hevitrao mahakasika an'izay aleo mba mehatsa atareo hoe tezitra tamin'ny taona 2024 amboarina ny RN13 taona 2024 tsy anao politika raha tsy vita ny RN13 amin'ny farany taona taona 2024 anomboka ny fanamboarana ny RN13 zany hoe araka ilay tenin'ny filoha-pirenena ihany ho an'ny mpanohana azy na tsy mpanohana azy de tia ny teniny amin'tignako ny zavatra toetra ny rehetrarehetra hoe andao isika hankataranaka amin'ny omby vosotra zay manatsaina mandinika an'izany teniko zany hoe andao hankataranaka amin'ny omby vosotra de inona ny taranaka ho azonao am'izay ary inona ny fanantenana ho azonao ao omby vosotra nefa filoha-pirenena no miteny an'izay betsaka n'olona mitehaka am'zany betsaka n'olona mandrombo an'zany merci président omby vosotra ka nataranaka merci président zany hoe mampiahiahy na ny mpanohana na ny toanana mampieritreritra ihany omby vosotra akanatarana ka nahatomboka amin'ny 2024 ndray io mbola misy olo mitehaka azy foana mbola misy olo mitehaka foana 2020 ao natomboka 2021 2023 misy olona foana mitehaka azy ka tegna tsy marary say mieritseritsy hoe mba maro loatsy raha fanombohan-draha toy raha raiky toy avao tomboky intelo anova fety impiry raha raiky toy mbo tsy fitokanana am'izao fa fanombohana avao anova fety io tsy hoe efa nitokana izy hoe raha lala zao roa taona zay hoe de tsy mba misy na 1 kilometre tsy vita na 1 kilometre anomboky tsika atomboy rangahy iarahantsika mahita eo am'izay vaovao politika zay hatrany de nanamarika ny andro ny omaly aloha zany Andriamatoa Filoha-lefitra ny fanambarana izay nataony teo anivon'ny synady na ny syndicat national nyreo administrateur civil fa hoe tsy tokony andany zany ny administrateur civil ka tokony samy omena lalana avokoa reo rehetra zay mangataka alalana zany am'le resaka famorim-bahoaka na zany ireo miaraka amin'ny fitondrana na ihany koa ianareo anivon'ny fanoherana ino moa isany nanaovanareo fanamariana sy teo hoe natezitra anareo mihitsy faraparany teo ahoana nandraisanareo aniny fanambarana izay nataony teo anivon'ny synady iny ny filohany moa zany no isany nambany nanao ny fanambarana ny lalànatsika mihitsy no efa miteny hoe tokony apetraka eto amin'ity firenena ity ny atao hoe neutralité de l'administration raha ohatra ka tiandry zareo apetraka zany zay zoandry zareo miady an'izay mba tsy hitanila tsy hitanila ary ny resaka ry zareo administrateur raha teo koa tompony le izy ka ho hitantsika eo engany ka ho tanteraka tsy ho elako hoe zahay angataky oroporofony tsy ho ela zany tena angataka zay tsy ho ela hoe zahay anao famorim-bahoakatsy de ho hitantsika eo zany ny tena fahamarinany sy fahamarinany zay tompony andraiky tamin'ny teniny ny tsirairay avy io misy horonatsary iarahantsika mahita io ho hitantsika eo zany hoe mipetraka va ty horonatsary ty sa mipetraka ary izany administrateur manaraka an'io ary izany tsy manaraka azy
de ho hitantsika zazy. Ya fa nanamarika ny fiandohan'ity herinandro ity ihany koa pasteur ny fampiatsoana an'Andriamatoa Rivo Rakotovao izay fantatsika tsara hoe mpandrindra nasionaly ny antoko HVM. Ny HVM moa zany mpikambana raha teo nivon'ny RMDM fa ny Bianco no nampiantso an'Andriamatoa Rivo Rakotovao. De eo no te antany anao hoe ho an'ny anivon'ny RMDM manokana ahoana ny andikanareo an'izany fampiatsoana ataon'ny Bianco an'Andriamatoa Rivo Rakotovao zany. Zay aloha de ahita hoe fanaovana politika manahirana ihany mieritreritra zavatra tahaka antony satria Rivo Rakotovao président sady filohany andrim-panjakana izy no chef d'état ihany koa satria efa nitondra n'ity firenentsika ty mpisolo toerana izy intérim. Ka nampanantsoiny Bianco tsara zany izy tonga nanome ohatra ho an'ny rehetra fa Bianco no hametsika lesona ary hotratraritsika hoe hametraka dossier ny reto mpitondra fanjakana misy reto zahay any amin'ny Bianco. Ary raha tsy tonga reo olona reo inona no raisin'ny Bianco ary efa kahitetotsika isora enao efa nandefa zao inona ny ataon'ny Bianco moa manoloana andreny io chef de institution nantsona tonga de ho hitatsika ny sasany misaotra ny Bianco nanao an'igny ho ataotsika fomba fanao igny zay manana lahelo zay manana dossier zay manana raha hitany atero amin'ny Bianco ao miantso ny rehetra ao hagnaty azy amin'ny Bianco fa Bianco ty hanao raha havita raha Bianco atero agny aby na io vola miodikodina rasaitsika amin'ny Jirama Hermade zao hoe atero amin'ny Bianco ao fa Bianco hanao raha raha Bianco io tsy manao ho hitatsika ao ny toiny hitatsika. Ya ka efa nresaka ihany moa ianao teo Andriamatoa Filoalefitra isan'ny vaovao ihany koa ilay hoe nanapa-kevitra zany ny ireo mpomba ny fitondrana andeha atao hoe mpitondra mihitsy hoe anome immunité ny préfet ny ben'ny tanàna ny chef de région santionany ihany moa reo amin'ny alalan'ilay lalàna zany ataontsika hoe volavolan-dalàna nalefa teny anivon'ny antemera-pirenena ry zareo raha teo moa zany maro anisa de lany tao le izy de nanapa-kevitra izy anome immunité an'ireo olona rehetrarehetra reo ny chef de région moa fantatritsika fa efa atao efa tsy miexiste angamba zany tao anatin'ity fitondrana ity satria de solondry zareo gouverneur io fepetra io de hita fa mifanjohy amin'ireo fitoriana marobe ny resahanao teo ny fitoriana zay napetraka fitoriana marobe zay napetraka mikasika an'ireo ben'ny tanàna ierika maromaro manerana ny Madagasikara ahoana indray no fahitanao an'ireny Andriamatoa Filoalefitra? Gaga ga izy ty zaraina ohatran'izany ay zara immunité koa immunité moa sa lalàna fampiarovana zany fa tsy lalàna natao hanatanterahana andraikitra ny ilaina an'le immunité moa koa mba hahatonga le olona hanatanteraky ny andraikiny ankalalahana fa ity indray zay olona maloto rehetrarehetra eo zany arovana mba tsy hisy anenjiky ka rehefa ifampiaro ihany nareo arovy daholo ny rehetra fa aza safidianana namanareo avao manao kidnapping io omenareo immunité koa regny manahaka andre tatandraza reo tsy fa immunité le tatandraza mitondra antsy lehibe manao le tsisy mpitandro filaminana mampiantso azy tsisy satria izy miteny hoe za manohana filoham-pirenena miaraka amin'ny antsy be manohana filoham-pirenena miaraka amin'ny antsy be tsisy mpitandro filaminana hoe izy ny mpitandro filaminana mba nampiantso hoe mba mendriky ve ty zavatra ataon'olona anankiray ty mijeriny fa tsy fa immunité zany avela malalaka zany ny mpangalatromby sy ny rehetrarehetra afela malalaka nahazo immunité daholo reo ka izay ve izay le immunité zay de dikan'izay zany izy tsy maty manota zany eto amin'ny firenena ka zay rehetra alefaso fa ny fitondrana mandalo tsy ho mandraky zay eo fa ho hitatsika eo ny anarenana azy fa tsy maintsy ho arenina le firenena
fa le nareo mbola eo atavonareo omeonareo immunité daholo ny dahalo hoe ny mpanodikody mbola mpanjakany e ny manam-pahefana tsirariny e ny mangalatra e omeonareo fahefana makorela reo ty omenareo vatsinjo ny pasteur tsy mba niretriretinareo mba tokony omena nahidinareo ny fiangonana fa ny makorela omenareo fanampina fa toetra nareo any le izy alefasonareo fa ianareo tompony fahefana alefaso de iarahantsika mahita eto fa ny fitondrana mandalo ary misy fetrany fa ny marina tsy maintsy hipohitra foana na oela na oainga ohatra ny vazivazy moa no nandraisan'ny olona ny resaka immunité iny satria isika amin'ny rahavavy manokana dia anisan'ny iarany atao hoe représailles vokatra izay fijoroana hoe rehefa mahasamy dénoncer ny zavatra tsy mety ataony ao anivon'ny mpitantana ny be ny tanàna moa zany ny be ny tanàna ao anay eto Antananarivo zany dia ao anatin'ny sitraka an'izany immunité resahany zany fa ho anay manokana dia ny filazana sy fidénoncena amin'ny fahamarinana dia karanao any amin'ny fitsarana ary aretana hatramin'ny 10 alina Facebook fa tsy nazy immunité fa tsy manana immunité Facebook iakaranao fitsarana Facebook fa 4 milliards atao amin'ny knaps arovana hoe omena immunité Facebook zavatra tsy nisy tao anatin'ny 80 taona hita daholo de hitantsika eo araky ny tenin'ny filoha lefitra teo moa hoe miodikodina izy tika dia hitantsika eo ny toerana fa mifanamariana fotsiny koa ny lalàna tsy rétroactive zay hitantsika eo araka ny tenin'ny Ramandriamato filoha lefitra hoe hitantsika eo ny toerana de tena ho hitantsika eo satria raha ohatra ka Andriamatoa naina andre tsy toaina tsy antsona amin'ny fitoriana napetraka reo de ho hitantsika hoe ho hitantsika eo ho hitantsika eo firenena iarahantsika manana ty Madagasikara samy te hanasoany ty tsika samy mieritreritra hoe inona ny anasoavana an'ity firenena ity de ho hitantsika eo ny toina manoloana ny zavatra tsy mety rehetra amin'ny firenena moa zany dia miandrandra zavatra fatratra avaty anivon'ny mpanohatra mihitsy ny vahoaka rehefa tena miandry fatratra hoe inona ny tokony atao fa nisy antso nataon'Andriamatoa Marc Ravalomanana izay filohan'ny RMDM pasteur Tsarame ny antso izy ny fikambanana ny antso izy ny olon-tsotra ny antso ny hery velona sy ny rafitra maro samihafa izy nizana izy ka mahatsapa hoe efa tena tsy mandeha amin'ny laon'ny ntsony ny fitantanana ny firenena amin'izao fotoana izao maro moa no efa namaly ny antso hoe raha tsika mahalala zany ary nampiseho an'izay fahavononana izay misy eto an-toerana misy ny any ivelany fa dia naneo hoe miraivitra manoloana an'izany zavatra any tena miandrandra be tokoa zany vahoaka hoe inona no zavatra azo andrandraina ao anatin'izay fiarahamientana ngeza be izay ataony eo anivon'ny mpanohatra izay Andriamatoa filoha lefitra ny fahefana hita amin'ity firenena ity dia roa ny tompony ny voalohany Andriamanitra ary ny faharoa ny vahoaka malagasy tsy mpitondra reo ny tompony mpindrandreo fa voalohany Andriamanitra ary faharoa ny vahoaka malagasy reo ny tompony fahefana ka rehefa misy zavatra tahaka an'izao sahirana le firenena ny tompony aloha ary tsona ny tompony no tsy maintsy irisahanao ny tompony tsy maintsy angatahanao hoe zao no mahazo an'le firenena ampahafantarina azy le izy fo aziny izy resena lahatra izy hoe zao zay ny anton'le antso zany miantso ny rehetra mba hahita raha mbola matory hifoha raha mbola mipetraka hitsangana am'le zavatra iainan'le firenentsika ankehitriny fa izy tompony le fahefana no manome toromarika am'izay hoe izahay vahoaka tompony fahefana reto dia zao no fanapaha-kevitray mpanatanteraka zahay mazava tsara zay amaranantsika anazy vaovao politika hatrany Andriamatoa Edouard Tsarame iresaka tsika an'le feonam-be-pirenena na ny concertation nationale ianareo moa zany ny vahiny teto raha Andriamatoa Rasambany tamin'ny herinandro vahiny tenanay teto ny teny izy hoe tsy emitra na vonina tsy ny antoky eo anivon'ny fitondrana to vao maika manome vahana anareo aloha zany aloha le conjoncture zay mitsetsaka hoe zava-misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao manome vahana anareo eto amin'ny fanoherana ny zava-misy efa misy ve tetiandro manahoana ny fanomanana aiza ho aiza ianareo amin'izao fotoana izao amin'izay fanatanterana an'izay feonam-be-pirenena zay matoa moa hoe ny teny zay de tsy ho anay le izy aloha izy tsy hoe natao ho anay fa ny hevitra no avy aty aminay
ary ny mieritreritra zay fa ny hevitra avy aty aminay tena asoa ny firenentsika avokoa. Ohatra tamin'ny androny covid de ny teny ny filoha Marc Ravalomanana hoe akatony ny sisy tanitsika mba tsy hidiran'ilay aretin'io eto. Nanohatra an'izany anie ny mpitondra indray samy hanohatra azany teny zany fa rehefa tafiditra le izy anakatona ihany le izy. Teneniko andreo hoe mantany teny reto olona reto ny teny indray nandre matoa filoha hoe fa tafiditra io tsy fanomezantsiny fa ndao hitady solution tsika ataovy ny vaksiny de le vaksiny rehetraretina tokony atao ndraiky ny hitareto mpitondra fanjakana reto mahafaty io vaksiny tahaka an'izao mandraky ty ny androan'ny olona tsy mety manao vaksiny no ny teniny ataon'ny mpitondra fanjakana ihany ny zavatra ataon'ny mpitondra fanjakana ihany lasa olatsika aketry. Zao ndraiky miteny mpanohitra hoe latsaka katerena le firenena mila concertation hanarenatsika nyty firenena ty. Concertation momba ny fambolena indray no dy ngary rito olona rito tsy concerte mihitsy aloha mitondra ty firenena ty. Mbola tsisy fikaonandoha tsisy eritreritry nitondranan'le firenena ty mihitsy zany ry zareo reo zao izy voataitranao an'izany asa fa ny zavatra fantatro fotsiny hoe fantatro ity mpitondra fanjakana antsika ty ny zavatra hataony laviny ary ny zavatra laviny no ataony. Zay ny fahafantarako azy ka raha izy mandany concertation nationale io zany ny hataony fa raha izy nanaiky an'io tsy ataon'io. Firy ny vely ranona ny fampiresany tavahoaka malagasy ina ny tanterahana am'ireny fa ny zavatra tsy nekeny tsy ny fampiresana aminao igny no atao ka toetran'io tsy fanomezantsika tsiny fa na izany na tsy zany efa mazava ny resaka fanarenana firenena no ilaina ka samy manataranaka etotsika tsy misy maniry loza ho an'ity firenena ity fa ny hasoa an'ity firenena ty no iritsika ka tsy mitady vaolantsika ho an'ity firenena ity. Ny tety andro de fa mazava sosokevitra ny mety avy amindreo karakara fa ny rehetra no afaka mandray fanapahakevitra zay tomponantoka rehetra sika rehetra zay nantsona rehetrarehetra tomponantoka mandray fanapahakevitra mety amy rehetra moa le izy ekeny rehetra fa ny sosokevitra de na misy sosokevitra ny fotoana ny tokony anaovana azy ny sosokevitra misy hoe raha sitraky ny rehetra tokony any amin'ny fahatelopolo na voalohan'ny volana jona ny anaovana an'ilay concertation nationale fa mbola sosokevitra zay jona sa jolay jona ka telopolo jona sy voalohana volana jolay zay ny tiako teny de zay sosokevitra zany zay roa andro zany anatanterahana azy raha ohatra ka ekeny rehetra ny anatanterahana azy amin'io dia atanterantsika izy raha ohatra ka mbola misy fotoana na daty hafa koa hitany sasany de mbola iadina hevitra zany zay fa hatreto aloha mbola sosokevitra Eia, ankasitrahana feno pasteur Tsarame Edouard zay filoha lefitry ny RMDM raha teo fifaliana sy voninahitra ao anay Miravafoana no mandray anao eto ary mino zay fa mbola izy PDP aorinao aorinan'ny concertation nationale raha toka tanteraka somatsara zay fikasana izay asa mety misy teny fohy ve amtinana zay rehetra voalaza afatrafatra ihany koa. Ie, manana teny fohy amin'le resaka farany teo no itiako tsindrina any an-tanana ny rehetra satria ny manao zavatra tsy mora kanefa na dia na izany na tsy zany de ilaitsika ny mifanometanana amin'ny fanatanterahana azy. Ty concertation ty natao ho antsika malagasy satria tsika hatram'izay vahiny foana zany no niretreretsika ampiavana atsika ampiresaka atsika fa izy mba ianarantsika koa zany hoe tsika samytsika ndao ifampiresaka satria tanindrazantsika no ho resahana fa zahay ndraiky mahita zany tena mahita zay fa zay olona mieritreritra am'izao fahasairanana zao ka tsy manaiky ifampiresaka amin'ny fitadiavam-baolana am'ty firenena ty dia raisinay ho fahavalo nyty tanindrazantsika ty na iza tena raisinay ho fahavalo ny firenena ny olona tsy manaiky an'io hoe hitady vaolana ho an'ny tanindrazana
am'izao fahasairanana zao izy manda fahavalon'ny firenena izy ko manintana antsika rehetra ndao ifanometanana tsy famonitsika fa ifampiresaka azotsika tao zoatsika lalam-panorenantsika ny préambile ny milazan'zany tsika samy malagasy ny tomponantoka am'de firenentsika ty inona tsy anatanterantsika araky ny lalam-panorenana koa ny zany tokony tanterantsika fa mahasoatsika zany zay antso fa nataony président de mbola mahafisinay foana ny miantso ny rehetra na sehatrina na ny folo alindrahy dia raisinay raisitsika ny fampiresaka satria mahasoa ny fifampiresahana mahasoatsika rehetrarehetra zany zay ka mba hialana zany rehetrarehetra zany rehefa eo amin'ny fifampiresahana tsika mahafantatra ny marina zao ny tena zava-misy marina mba tsy misy honohono mba tsy misy koa zavatra ambadiky ifampiresanana ambadika any fa rehefa mifampiresaka tsika de mifanometanana amifanarenana an'ilay firenetsika mankasitraka anao pastera de misaotra atsika koa nanaraka an'izay tapany voalohany tamin'ny fandaran'izay tsika rehetra zay manaraka an'izao fandarana sailasy zao hiditra amin'ny tapany faharoa sy fahatelo tsika ataotsika mizara roa ihany angambany satria lasa zay ny 5 minitra de andray an'ny vahiny voalohany angambany aorinan'ny pastera zany namana lira faralahy apatsahivina amintsika fa ireo solitenan'ny framy eo anivon'ny alamazany no vahintsika rehefa aveo de namana lira faralahy no andray azy ireo aza misaraka aminay atoko lasy toko vavy tafiditra ao anatin'ny tapany faharoa mifandraisana ny vahinsika azo nytanyty fandarana sailasao ity araky nefa nolazain'ny Clémence Rarinirina teo dia ireo solitena eo anivon'ny birao ny fram ray aman-dren'ny mpianatra avy eo amin'ny LMA Ampefilo no vahintsika amin'ity tapany faharoa ity vahintsika voalohany amin'izany Ramatoa Ramino Arimanana izay mpanolotsaina ao anatin'ny birao no fantatry ny maro eny any tambajotra hoe animino zay ngamba no ifampietsotsika eto faly miarabanao tonga zao tao anaty fandarana. Faly miaraba madame Lily de misaotra amin'ny fandraisana. Ia, vahintsika faharoa sady mpitantsoratra no mpitondra teny eo anivon'izany fram ao amin'ny lycée moderne Ampefilo zany Ramatoa Razafindraza Lova Nirina ngamba ataoko avy de Lova fotsiny miaraba ny madame Lova tonga soa atao anaty fandarana sailasy zao. Miarabanao Lily de miaraba ny namana mpiara-miasa ato amin'ny MPS rehetra de miaraba antsika mpijery rehetra indrindra ireo ray aman-dren'ny mpianatra ao amin'ny lycée moderne Ampefilo. Ya, tsy tazomiko ela be fa avy de anontany satria lina be toa koa ny olona fantatra hoe fa inona tena zava-misy marina madame Lova ao anatin'ny zava-misy ao aminareo mahatonga anareo tapa-kevitra hoe hiakatra atao anaty fandaharana mihitsy. Efa nisy nilazainay ombenombeny ny olana izay nisy ny fifidianana izay nataony n'Andriamatoa professeur tamin'ny le 12 février taona 2022 izay tsy ara-dalàna izy io ary lavinay ary tsy hoe kenay mihitsy. Te somary hiditra lalindalina kokoa hoe zany hoe ianareo mbola birao amperinasa zany kanefa nisy fifidianana nandeha ve Ramatoa Nimino sa ahoana ny fandehana? Ay, arak'izay lazain'ny Lova zay de tamin'ny 12 février nisy fifidianana nataony Andriamatoa proviseur de anampiko kely an'le voalazan'ny Lova teo ny antony de nisy aloha ny amma framanay moa de misy zany reo mpampianatra frama zay karamainy ray aman-dreny mpianatra de izahay tsy manao zay tianay atao fa misy ny lamina arahana avy any amin'ny ministera amin'ireo mpampianatra zay raisina mampianatra hoe zao ny isany de tamin'izay fotoan'izay moa nisy isa mihoatra nomen'ny Andriamatoa proviseur tokony ho valo ny raisinay de 12 no nataony de ny note nefa avy any ministera efa mametra hoe ireto ny olona azo raisina de nasinina nao antidaty izahay tamin'izay fotoan'izay hoe andraisana an'ireo mpampianatra reo de tsy nanaiky an'izay zahay satria zavatra tsy marina tsy manitsy ara-dalàna tsy araka ny tokony ho ataonay de teo no tena nanomboka le olana no izahay tsy nanaiky ny fanaovana antidaty nasinina taonay de satria tsy mety aminay le izy de tsy mety aminy de zay ny loniloniny aminay de sorohana fotsiny zany zahay. Zany hoe raha tsorona zany dia nisy ny disadisa teo aminareo sy ny proviseur vokatry ny tsy faneky anareo an'io mpampianatra nampidirina mihoatra ny isa voafetra tao anatinao tio de vokatry disadisa zay ve zany de avy de ny proviseur mihitsy no nitady hevitra hanolona anareo raha tsorona le resaka zany tamin'le fifidianana ny 12 febroary tamin'io fotoana io
nasaina nandefa ordre du jour zay a ampiantson'ireo ray aman-dreny anao assemblée générale rehefa tonga nefa ny fotoana ny asabotsy maraina io tonga teo zay voagaga nisy urina anankitelo teo ampitokotany tsy navelana andray fitenenana izahay fa tonga de hoe fifidianana birao vaovao no atao tsy nampiasaina koa reo urindreo araky nefa nolazainay ombenombeny fa nalefa niditra tany ampianarana tany an-dakilasy ireo ray aman-dreny tonga de nanao resaka karazana fiche de présence fotsiny anga rano marimarina kokoa de mivoaka ny ray aman-dreny ora vitsivitsy taty aoriny zay vao nivoaka vao ry zareo de nentina tao amin'ny efitranony Andriamatoa économe ny valim-pifidianana nivoaka vao de tery amin'ny tableau efa valim-pifidianana numéro 1 4 plus 5 plus 1 manana sary moa zay mirakitra izany anananay anapiko kely an'izay madame Lily azafady de tamin'io fotoana zay nanaovana le fifidianana io zany le rehefa nampiantsony ray aman-dreny izy de tamin'izay fotoana zay efa nomaniny nafarana mpianatra efa nomaniny zany le olona hoe ity no fidiana mialatsiny fa manonona anarana moa satria nitonony tamin'ny mpianatra ny anarana tamin'izay fotoana zay hoe mivoaka eo amin'ny vavahady mpianatra de efa afarany hoe izy ifidy rapitso ifidy président ny fram de misy meme zay nany ray aman-dreny misy meme fidina misy meme fidina de ohatr'izay zavatra de zahay tamin'io fotoana 12 février io tsy nanana ny zonay sady tsy afaka ny teny izay tsy afaka ny fidy no tsy nifidina fa tonga de tsy hay hoe ina ohatrany hoe klasina ohatrany hoe inona zany nametrahana anay izay birao tsara marina eto fa mijoro ara-dalàna manana ny récépissé mijoro ara-panjakana ary nifidiny ray aman-dreny ny mpianatra maro ray aman-dreny mpianatra rehetra de te antany fotsiny hoe misy fepitoana misy mandat moa zany ijanonanareo hoe de raha ny tokony ho izy tokony roviny io mandat io no tapitra amin'ny 2023 ny mandat vao tapitra fin d'année scolaire 2023 ia raha dinihana moa ny resaka ny fanaovantsika teto ry izy mirahavavy de ohatrany hoe karazana fifidianana tao amboletra ne zany ty fifidianana ity ka eo te antany anareo mirahavavy hoe inona moa zany zao ny tena mety ho fiatraikany ty atao hoe fametrahana birao amboletra natao ny teo anivon'ny fitantanana ny sekoly ity fa anankiray ihany koa hoe manoloana n'izay zavatra zay ary de inona no zavatra efa nataonareo hoentina noerana an'izany fifidianana ataontsika hoe tsy manara-dalàna sy ny tranga tampotampoka atao anatin'ny fotoana tsy tokony hanaovana azy nisy fiatraikany maro de maro tokoa tao ny fahasimba-tsaina ny ireo mpianatra satria na ny mpianatra raha tsisy mpampianatra zany zay fa tsy ho voalova hoe ny karaha mampampianatra tsy ampianatra zany ve ireo mpampianatra ireo mikorotana ny sain'ny mpianatra fa ny tena loza fiatraikan'le izy de tsy nisy akory ny passation tsy nisy taratasy ny fanarahana tsy nisy noty nanalanay nananatsanonanay avy any ministera fa de tonga tany amin'ny banky Andriamatoa proviseur sy Andriamatoa meme nanakatona ny compte nilaza tamin'ny directeur ny banky zany zareo fa anao hitondra ny signataire ny zareo vaovao hoe reto indray ny signataire nakanto ny banky ny compte noho izay zavatra zay satria nisy litige de nakanto ny banky ny compte hatramin'izao mbola tsy misokatra mandrak'izao inona ny zava-misy ao amin'ny LMA amin'izao fotoana izao ramatoa any mino zany tao aoriana n'izay trangan-javatra rehetra zay ny zava-misy amin'izao zany de tsy mandray ny karama no mpampianatra aloha zany zay saorana azy be de be fa na eo azy zay de mbola manao ny asa ny mampianatra fa tsy mandray karama izy ireo volana avrily mai efa tonga tsika amin'izao juin de ny arak'le voalaza teo ny satria mikantona ny compte bancaire zay tsy avy aminay le antony fa raha ny sitraponay de voalohanay hatramin'izay tsy misy olana fa voalohanay foana satria zay koa antom-pijoronay sy antom-pisinay ny manome ny karamandreo mpampianatra firamareo satria mba olombelona ohatranay ihany koa izy ireo manana tokantrano mamelona fianakaviana manambady amanjanaka de tsy nataonay ambanin-javatra zay fa niezahanay tsara mihitsiny de zay zao ny olana amin'izao firy volana reo tsy mandray karama ny efa tamin'ny volana marsa manko le banky no efa nakatona zareo
de nitadiny moyen zay nanefanany volana mars de ny volana avril sy mai mo tsy hitanay tsony zay atao de zay zany zao ny zava-misy tsy mandray karama reo mpampianatra reo de tao anatin'izay koa mo rehefa lenanao le niantso fivorina indray ry zareo tamin'ny 21 mai de ilay birao vaovao ny birao vaovao miaraka amin'ny andriamato proviseur de tam'izay indray manentana an'le mpianatra any ampianarana de mbola le mena ihany le sain'le mpianatra hoe zaza eo am-pelatananao no anaovanao avatra hoe lazao ny ray aman-drenao tamin'izay fotoan'izay moa de nataony hoe référendum rehefa tonga le fivorina tao amin'ny établissement hoe enina tsy le eny manaiky an'le birao vaovao ny tsy manaiky an'le manaiky anay birao ara-dalàna de hoe nafarana mpianatra karaha teneno ny ray aman-dreninareo anao eny fa raha tsy manao eny ny ray aman-dreninareo de tsisy de ho foana tsisy fianarana intsony ho foana ny klasy famaranana tsy isy mifanadinana de zany zavatra zany misy fiatraikany be de be ao amin'ny ireo zaza zay ampianarana sibeazina vokatry ny ile ady daholo zany maheno an'izany zavatra rehetra resahanareo sy ny tsy fahatombanana zany de lasa ihany ny saiko mieritreritra hoe ianareo ve tsy mieritreritra hitondra ny tiraraha ty eny anivon'ny fitsarana zany raha zao zava-mitranga zao satria araky ny voalaza teo mantsy de ianareo de mijoro ara-panjakana ara-dalàna tsara ny fijoroanareo azotsika de tsy fanarahan-dalàna mantsy zany le zavatra mitranga de manahoana ny eritreritrareo mikasa hitondra an'izay anivon'ny fitsarana ve ianareo sa hoe hijanona am'izao sa inona ny tena kasainareo atao ary efa nikasa ihany zay hitondra ndraraha eo anivon'ny fitsarana fa maha-olombelona moa de mbola niezaka ihany zay nikaroka fahaolana nahita fahaolana zay nisy ny taratasy izay ny fanaovanay fanambarana mba hafahana zany ivoahan'ny compte anomezana ny karamandreo mpampianatra manao siniany ty taratasy ity Andriamatora Andrieme Alain Marcel izay voalaza fa filoha vaovao sady mpampianatra frama ao amin'ny lycée moderne Ampefiloha manao soni ihany koa Andriamato proviseur de nandalo tany amin'ny Cisco amin'ny responsable amin'ny resaka arabola zany responsable financier zany nasiny avis favorable tsy neken'ny banque nefa ity taratasy ity no ny tonga tao fa nanome an'ity taratasy iray ity indray izy ty zany no tsy maintsy hoarahinay rehefa jerena nefa le izy sy zoina zany ity taratasy ity de ohatry ny to misy fanerena kolaka ny banky analanay satria ato anatiny zao de misy hoe brofram malazaina fa mitsahatra amin'ny asany soloa tena ny reto manaraka izay mpanao soni amin'ny compte brofram vaovao lazaina fa voatendry manaiky izay rotono tamin'ny amoahana amin'ny vola mitentina ao amin'ny compte anefanankarama mpampianatra frama volana mars avril mai juin araka ny fitarainan'izy ireo ko reto manaraka reto nananana fahefana feno manao soni amin'ny famoahana izany vola izany de le zay le tompony le signataire amin'le ao amin'ny compte moa zany le roa ataony ato de manala ihany koa izay nandraikitra amin'ny banque be mety sy ny fanoherana orina mahakasika amin'ny famoahana ny vola io avy amin'ny rotonta ny mahagaganay de misoratra aminay le compte nisy le litige avy amin'Andriamato proviseur sy monsieur Meme nandenaka ao amin'ny banque efa misy soniany nefa ity taratasy ity mahagaga de lazain'ny banque fa tsy ara-dalàna ity taratasy ity fa de tereny izahay anao an'ity taratasy ity afa indray misaotra anareo moa ny zaranjany vaovao zany satria izay tokoa le hoe rehefa mbola tsy zaraina de zaka ny tompony ihany rehefa tena hita hoe tena miatraika any amin'ny hoavin'ny tanora sy ny zanatsika zao raha zao raha tsy voajery akaiky misaotra anareo ny zaran'izany fa andeo meko ray minitra avy ianareo mirahavavy amintina zay rehetra voalaza teo sy indrindra anafatravatra n'izay tena afatra tianareo ampitaina manoloana an'izao zavatra menjady aminareo eo anivon'ny frama ao amin'ny LMA izao ny afatra angambany de miantso foana efa nanao antso zahay de toy ny antso ny ananefitra fa ny LMA eo akaiky ministère tsy lavitra nefa ny tsy misy mijery mihitsy ny olana zay miatraika any amin'ireo zanaka mihitsy ka izahay zany manao antso avin'ny tompona ndraikitra sanambaratongany aloha mba hijery
sy amahaingana ny olana fa victime ny mpampianatra victime ny mpianatra de ny ray aman-dreny koa moa mitebiteby amin'ny hoavin'ny zanany normal be zay de manome toky ihany koa izay manao antso ny ray aman-tsika ray aman-dreny fa raha mbola zahay no birao mijoro de mijoro zay miady ny ho an'ny tombontsoan'ny zanatsika miady ny fampanjakana ny rariny sy ny itsiny indrindraindrindra eo amin'ny sehatra zany hoe fampianarana sy fanabeazana zay saropady ary tena efa potika mihitsy raha zay na azo ilazana azy amin'izao fotoana izao. Ya madame Lova. Efa voalazany madame Miny teo tsara daholo angamba ny afatra fa ho averiko kely indray hoe matoky anareo ray aman-dreny izay amin'ny fahendrenareo ary nametrahanareo fahendrena koa izahay ka de tsy andany fitokisanareo mihitsy angambany izahay fa te hiezaka foana hikarika vahaolana mandra-pilaminy ty raharaha ty. Ya ny rarintsika moa de hivasoama tsara ty olana ity satria everiko fa tsy adiso any an'olotra fisaorana manokana andreo mpampianatra zay mbola miezaka manao ny asany na de eo aza zany tsy fahatombanana rehetra izany mirary soanareo ary minitry manatentsika mitondram-bavaka koa mba hivahany zany olana izany Ramatoa Mino Armanana izay mpanolotsaina eo anivon'ny Firamany LMA sy Ramatoa Zafindraza Lovany Irina mpitantsoratra no sady mpitondra teny no vahintsika de hiditra avetrany kotsika ao amin'ny tapany fahatelo sady farana eto anaty fandaharana Oray sy ny namako Irina Clémence indray ireo solotenan'ny mpivarotra etsy amin'ny Zemaika izay misedra olana ihany koa amin'izao fotoana izao. Fandarana Sahil zao hatrany no arahanareo tompoko lasy tompoko vavy miditra amin'ny tapany fahatelo ny fandarana isika araka ny efa nambarana manalilira faralahy teo de ireo mpivarotra eo anivon'ny tsenan'ny Zemaika zany no raisitsika amin'ny ity tapany farany ity ka avy eto akaviako eto misy an'Andriamatoa Norbert izay adjoint délégué mpivarotra ianao eo anivon'ny Zemaika zany dia ato akavanako ato kosa misy an'Andriamatoa Ramarola Charles izay mpivarotra eo anivon'ny Zemaika. Faly mandray anareo amin'ny rahalahy zany mivahina ato anatin'ny fandarana Sahila zao amin'ity alina ity. Sara tompoko. De faly miarabanareo koa ny tompona andraikitra eto amin'ny fahitaravitra AMBS ary miaraba ny vahoaka Ray Manontolo manerana Madagasikara sy ny ampitan'ny ranomasina any raha maharaka izao vaovao zay ianareo fa de sotran'Andriamanitra lehibe zay ny izao fotoana izao ahafahanay mampita ny vaovao amin'ny vahoaka Manontolo eto Madagasikara. Ya ampita vaovao ianareo tena marina misy olana zany nareo anivon'ny Zemaika matotonga eto anivon'ny fandaharana. Zemaika moa zany fampatsahivana angamba no antsika mpanaraka ny fandaharana dia tsena teo ao Analakely ao izy io nisy ny fanatsarana zany zay nentin'ny mpitantana ankehitriny tarihan'ny be ny tanàna ny rehare ny mpitantana ny tanàna zany fa hoe manara-penitra ho tsara tarera mioarina tamin'ny teo aloha zany Zemaika izany zay tokoa ve ary ny zava-misy ao amin'ny Zemaika ataontsika hoe raha tamin'ny volana novambra 2024 nahavitany desambra nareo niditra tao tamin'ny heritaona volana jontsika amin'izao fotoana izao tena manara-penitra tokoa ve ilay tsena apetrako amin'Andriamatoa Norbert aloha fanontaniana dia raha mbola misy anampiana dia raisinao Andriamatoa Charles. Tompoko sorabesaka. Marina tokoa fa nisy ny fanatsarana ny hotely Zemaika ary nisy ny fanamboarana azy. Ho atsaraina atao manara-penitra izy io ary raha fahitantsika zay te ivelany amin'izao fotoana izao de tsena tsara tarehy vita tsara tarehy fa ho anay mpivarotra miaina ao anatiny de tena miaina amin'ny tsy ara-dalàna satria tsy arakaraky ny fenitra ny eritreretanay mpivarotra azy le izy satria sakafo masaka no amidinay eo nefa tsy arakarak'izay fa de ao anaty aiziny zay mipoka mafana tsy ampirivotra de tsarony fa tsy ho ara-pahasalamana loatra le toerana vita. Mikasika zay tsy manara-penitra zay indrindra nytiako hiaviana Andriamatoa Ramarola Charles nisy olana ara-pahasalamana mihitsy ho amin'ireo namanareo sa ny ataontsika hoe fianakaviana namanareo izay mivarotra ao anatin'izany toerana zany azonao tantaraina fa hoe inona marina ny zava-mitranga so de misy anamafisanao ihany koa ny zavatra voalazany namanao teo kasika an'izay hoe manahoana tokoa moa zany io tsena io amin'izao fotoana izao izay marihana moa zany fa hoe tsena fivarotana sakafo hani-masaka. Na mikasy an-tsena aloha dia tsara ny tsena ary madio de madio fa ny ara-pahasalamana ny resaka rivotra sy ny eraseo de tena
tsy mahasalama avao satria raha resaka gargote zany aloha ny atao a mampiasa arina fandrehatra ny olona ka le gaz carbonika na le plafoara iva kely ny rindrina dia tsy seraseo fa mitapina tanteraka ka ny zavatra mbankatana mpivarotra tompoka mba ho sokoafany iny rindrina iny satria be ny torana misy ny marary de zay ny mba zavatra ankatana tompoka. Narereto moa zany mpivarotra ao ambany riana ao am'izay maika raha izay faharoa nareo ihany koa dia mpivarotra atao hoe tranainy zany hoe nareo mihitsy zany ilay atao hoe nanamainto milaly an'io toerana ao am'izay maika io talohan'ny nisy ny fanamboarana ve satria mantsy miresaky sika hoe vita le tsena nefa misy zavatra tsy manaja an'le fenitra tena hoe raha ny tokony ho izy amin'ny toerana fisakafoanana anazy nisy kosa ve ny ataontsika hoe fakana ny hevitrareo fakany commune zany ny hevitrareo tamin'ny fanamboarana ny tsena mety hoe fitsinjarana ny toerana sy ny sisa ary rehefa vita kosa ny fotodrafitrasa tamin'ny volana novambra ataontsika hoe mba nisy koa ve ny suivina ny fanaraha-maso hoe tena araky le fenitra anaovana an'izay fivarotana ny masaka zay tokoa ve le toerana tsy misy tokoa ve ny olana nisy ve zay zavatra zay Andriamatoa Norbert teo amin'ny fanomboana fanamboarana aloha raha tany amin'ny taona volana février 2024 nanomboka no nisy défaut le tafon'izay maiky le tafo ihany tena problème teo mantsy de teo zay de efa nanao tatitra tany commune de efa nienjera mihitsy moa zany le tafo de efa nijeren'ny technicienne teo izy de efa nisy ny fanambarana tao aoriana zay tena maika de maika amin'ny fanambarana ary efa vita tafo ara-dalàna tsara izy tamin'izay miverina amin'ny paoziny zay maika azy taloha amin'ny mahavakoka anazy mihitsy fa ny tafo fotsiny natao tafo tolona tamin'izay fa tsy natao kapila intsony fa ny forme-n'izy izy tsy nisika amin'ny mahavakoka anazy ary zay raha tena fahafaly fa vita ny hôtely zay maika fa ny loko sy ny karosy izy tamin'izay de hiditra ao anatiny zay kanjo noho ny tatia faraparan'ny 2024 Desambra nahazo taratasy fahampandrenesana indray zay ny hoe tsy taratasy moa zany fa tonga de ohatran'ny tatitra ambava hoe misaka ianareo fa misy fanambarana nyty zay maika ity hovaina indray de teo zany napagaganay hoe fa ahoana ary ty fanambarana zay maika fa vity de ao fa ahoana indray de misy fanambarana mety isy hoasinariana zany de teo zay amin'ny matompona andraikitra de solotena mivarotra anay de nandeha nitadilana tany commune zay ary nangataka mihitsy hoe mba ionan'ny monsieur le maire de niraisy monsieur le maire zay mpivarotra empolo tao anatin'ny hôtely zay maika hitanay le taratasy fa de hoe hoasinariana ny hôtely zay maika de zay ho ampakarina any ambony de anisan'ny ady mafy moa zay hoe aloha zay tompoko tsy hetsika ato ambany am'izao plasina izao ihany fa na hoasinareo riana firy any ambony de aloha zay verina amin'ny plasina ihany de niraisy monsieur le maire moa zany zay tamin'izay de nambarany tamin'ny voaka teo sy mpivarotra fa hoe tsy okitihana am'izao ny hôtely zay maika ianareo samy miverina amin'ny plasinareo ihany izay nyresaka ny fanaovana tamin'ny commune nyresaka ny fanaovana tamin'ny tompona andraikitra mpanamboatra hatreto aloha de tsisy hatramin'ny fotoana navy tany fa de zay délégué sy mpivarotra lasa voahilikilika tsy mahazo niditra tao anatin'ny santé hoe tsy azonareo idirana ato de nanomboka teo zany zay de tsy nahita mivezivezena sy ny hoe fotodrafitrasa menga tsy mba nahaka ny hevitra izy hoe hoasina iriany ity ka manahoana sy ahoana no tokotokony hoe amin'ny gargote azy misy fatana misy arina fandrehatra ho arehatra de tokotokony ahoana raha le teo endriny teo aloha 12 metra mialany tany vao mipetaka ny tafo sy ny tapenaka zany hoe ampy tsara zany ny ainan'le entona de mivoaka vary amin'ny rindrina sy makarakara le izy fa tia mizao favitany zao tsy niditra tao zay raha tsy tamin'ny novambra 2024 zay va afaka niditra ary gaga zay fa tena iva de iva ngamba tsisy eo amin'ny 6 metra eo ngamba de mipetaka le dalina zany hoe akaiky de akaiky de teo zany de hoe amin'ny alalan'ny atsapaka no akanareo amin'ny toerana de rehefa vita ny atsapaka de mivarotra zay nomboka tamin'ny volana Desambra 2024 ziska zao volana Jona zao de tena fahitanay hoe tsy mety ary ny toerana fanarahana tena amin'ny monsieur le maire hoe samy miverina amin'ny plasy tohatra ny tsy tafaverina amin'ny plasinay zay fa de nitakonana ao anatiny ao tsy hitatsony zany zay mahazo maika an'izay maika hoe hôtely vary mitsangana le ho an'le mpanjifa na majinika na mpanjifa vety amin'ny sakafo aminay dolidoly fa am'izao fotoana zao nefa de tsy fantatry ny olona tsony hoe misy mpivarotra sakafo
fa de tena takona tanteraka zay tompoko. Inona moa zany natonga anareo satria raha miresaky Monsieur Norbert hoe tokony samy manana miverina amin'ny toerana, inona natonga anareo tsy tapaverina tamin'ilay toerana teo aloha, zany hoe le somary mivoaka kely etỳ avelany izay hatramin'izay toa ohatrany tsy nisy ny olana raha ny fanazavanao teo fa ny tafo ihany nisy olana. Inona natonga an'izay Andriamatoa? Izy zany raha ny resaka tamin'ny Selemera zahay a de tsy hovaina amin'io ozy ny tsena fa taty arina lasa niova le izy satria ozy a saikeo asiko riana ozy io fa rehefa nieritreritra aho a de aleo hipetraka am'izao, nefa rehefa taty arina de lasa niova indray le pla de lasa nisy riana. Raha ny fanarana tamin'ny mpivarotra de hoe mipetraka amin'ny talohany tsena. De ny zavatra tena nahavariana anay a de ny tsena tany ambadika tokony hiverina zareo tany ambadika de mba misy grille de protection le rindrina de mazava na maty ara ny jiro de mazava, fa am'izao fotoana izao a maizina tanteraka na ny jiro aza mitsilopilopy a ohariko angamba hoe olona 4 sy 3 a ny tena atao hoe mba mahalafolafo aty amin'ny vavany aty a, fa ny aty ny sisan'izay a de tsy mafy ny masoko arena. Zay no mahatonga anay mitaraina aty aminareo tompoko. De tsy azo eritreretina tsy hoe fiverenareo amin'le toerana teo aloha hoe le aty avelany sa hoe inona ny fipetrany raisiny commune mikasika an'izay? Ny hoe tsy azo eritreretina ntsony ohatrany sy de azo atao hoe mitombona loatra satria le tsena le toerana tsy mitovy, ny référence le kazikazan'le toerana zany tsy miova mihitsy fa ny varavarana fotsiny zany novaina io le volet roulant. Ay, novaina io fa ny stand zany hoe volet roulant anankiray io a stand anankiroa, mpivarotra anankiroa, zany hoe mpivarotra 20 zany zay ny amin'iny sisiny iny. Amin'ny côté ato anankefatra de ny amin'ity le côté David Sop ty a 40. Le place tsisy miova amin'io mihitsy zany le placenay. Ka normal ny tokony hiverenan'le mpivarotra iny satria izay koa mavakoka an'le hôtely Jemaika. Raha misokatra iny a de afaka sokafana le rindrina de fantatry ny olona hoe mbola ato le hôtely Jemaika finanana vary mitsangana, mahazo manjifo atolotolo na majinika na mivavety satria sakafo ataonay io satria ny sakafo ataonay ao de ho an'ny olona rehetra fa tsy hoe ho an'ny majinika rehetra. Talohan'ny nanomanana ny dinana an'ity fandaran'ity ny resadresaka tsika teo ohatrany hoe lasa misy olon-kafa mahazo ny toeranareo, manahoana mikasika an'izay le toeranareo taloha moa zany tiako resana? Raha mikasika an'izay indray aloha de tena lasa n'olon-kafa tokoa ary efa misy box misy mpivarotra telefona aty amin'ny côté avaratra aty de ny sisa aty atsy moa mbola mikatonareo mbola tsy hainay fa hoe lasa n'olona fa efa andalam-panamboarana mihitsy le tompony am'izao atsika miteny zao. Nareo ve zany tsy mahatsapa ihany hoe ohatrany hoe ny fitahanareo satria toerana izay tokony nareo no mivarotra eo amin'ilay izy a misy an'izay le aération izay takin'ilay fenitra amin'ilay fivarotana sakafo zay a nefa de nomena olon-kafa zany lay toeranareo amin'izao fotoana izao a nefa raha ny tokony ho izy ianareo ny mpivarotra tranainy tao amin'izay maika zany hoe nareo zany tena tokony ho laram-pamehana tao anatin'izay fitsinjarana toerana zay. Nahatsiaro voafitaka kely ihany zay satria tsy araka le nanapozanay ka na ny eo anaty tsena aza lasa feno pile ao de takona daholo le tsena. Zay ny tsy mampandeha an'le tsena, le aizina koa eo andaniny maizina sady mafana, le gazin'le afo a mamparary ny olona tsy mahasalama. Ary misy dokotera mihitsy tao ny sakafo hoe tsy mateza ato nareo a, raha teneno fa raha enim-bolana nareo miaritra ato izy mety arary daholo. Ya de mikasika an'izay indrindra satria moa zany io tsy fivelomanareo efa hatramin'izay efa mampolo taonany maro a raha resaka ataontsika hoe fidiram-bola no resantsika raha oharina amin'ny teo aloha hatraiza mifaty antokareo zany ao anatin'io fivarotana amin'izao izay ambara fa manara-penitra eo amin'izao fotoana izao. Tsara be misy le fametrahana fanontaniana tompoko. Ataoko angamba fa hatramin'ny nidiranay teo tamin'ny Desambra jusqu'à tamin'izao de olona azo isaina mba mahazo tombom-barotra amin'ny hôtely Jemaika fa tsy izin'izay fa aty antoka. Ary ny akabetsahan'ny mpivarotra ary efa tsy samy varotra ntsony satria Tsy malafo. bokatrosa tsy malafo marary aretina no azo amin'le toerana tinina. Hatramin'izao ora tenenana eto amin'ny plateau zao a 7 ambin'ny folo zao ny mpivarotra torana tao a
miaraka amin'ny androany napalahelo mitsily ampisakafo anaky telo ny mpivarotra zany 7 de tao anatin'izay ambolana zay a misy ary ny ray mpianakaviana zokiolo eo aminay efa nitosy mifahafatesana afa rotokom-bolana lasa teo zay tena mampalahelo tokoa zany zavatra any ary manoloana indrindra re zay olana rehetrarehetra zay ianareo ve efa nitatitra an'izany ambaranareo olana samihafa zany a teny anivon'ireo tompona andraikitra samihafa eo anivon'ny commune urbaine Antananarivo a nisy valiny ve a nisy nandray ve a manahoana mikasika an'izay eny tompoko efa nandeha tokoa ny tatotra sy ny fitaraina nanomboka volana desambra nanomboka volana janvier nandefa fitaraina zay juska tamin'ny herinandro teo a 7 jona izay ny dossier sy ny fitaraina nalefanay any hatramin'izao mbola tsisy valiny tompoko ka io no natonga anay niakatra ty amin'ny fandarana zao mihitsy tompoko ihany nareo koa moa androany de nanao valandresaka ho an'ny mpanao gazety ihany koa nampafantatra nyty olanareo ity a inona ary zany mety ataontsika hoe dingana ho ataonareo mpivarotra eo anivon'izay maika izay marihana aloha zany fa nareo enimpolonareo a nareo letranainy izay ty ambany rihana inona no dingana ho ataonareo manoloana indrindra n'izao zava-misy a mianjady aminareo a izay miatraika amin'ny fivelomanareo zao ny dingana mba angatanay ngamba de ny anikoafana niny rindrina amin'ny sisiny côté atsinanina iny de mba mazava le fivarotana de mba miverina any le olona tompontsena taloha zay zavatra mba angatahanay ngamba ary ny ataontsika hoe akoatran'le fampiresana tamin'ny commune mbola mieritreritra anao zavatra hafa ve nareo akoatran'le fampiresana amin'ny mpanao gazety ohatran'izao ampahafantarana ny olanareo tsy angamba aloha midingana ao atao ngamba de zao ny hoe miandry aloha zany zay a mba hoenindry zareo aloha ty mba hoenindry zareo a ty anso avy ty ary mba andinga koa zany zareo amin'ny commune hoe izao ny tatotra efa lasa nalefan'ireto olon'ireo ty a de mba misy manatena ngamba zay fa mba mety hisy ijery ihany koa ary ataoko fa hoe tsy zavatra sarotra itrano efa vita io a jerena velany tena mahafinaritra mijerena izy maika fa io fotsiny ny indro kely hoe izay takona sy mihiboka be ka mangataka re zay tompoko avereno amin'ny plasiny a le mpivarotra ty amin'ny devan de misokatra ny rindrina de mba manana lakozia zay a de mba mipetraka amin'ny loany manaraka amin'ny fenitra tokoa le hôtely Jamaika fa raha zao ny ainanao tompoko a de ngambany de isy faty olona tsy faty olona ngambany eo amin'le hôtely Jamaika raha ohatra ka izao ny ainanao fa de manantena an'ireo tompona andraikitra zay fa mba hijery anay ngambany ya mankasitraka nareo ny vahita tao anatin'ny fandarana saila zao tamin'ity alina ity ary ya de sotrapetraka anareo a napetrano anay ihany koa fa de sorana ihany koa ny mpanaraka ny vaovao rehetra ka de mankasitraka mankatelina indrindra tompo anay hitantsika rehetra amin'ny zavatra rehetra ya antenena fa de tafitany amin'ireo tompona andraikitra samy hafa izay antefany izany afatra izany a ny etaeta sy ny fitarainana izay mety ny reto solitena ny mpivarotra amin'izay maika teto amin'ivy ny fandarana saila zao izao a afatra fotsiny angambany amin'ny mampanotsana tanàna na ny amin'ny hoe ranampanantena ny mpitantana ny tanàna ny amin'ny hoe manara-penitra ny tsena izay omena ny vahoaka Antananarivo a de aoka mba ho tena izay manara-penitra izay tokoa no isy a ka ny manara-penitra sady ataontsika hoe mahavelona no tsy sanatriavina hitondrana aretina indray a ao day ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no entiko anakatonana nyty fandarana saila zao ity amin'ity alina ity a isorana ireo vahiny rehetra ny fandimby niakatra tato anatin'ny fandarana tamin'ity alarobia alina ity a isorako namana lilira faralahy niaraka nanentana ny fandarana sy nandray ihany koa ireo vahiny tamin'ity alina ity a de zay ihany koa nametrahanay ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray ary tompoko lasy tompoko vavy